Ravavakasika rehetra toko. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay Jesosy eo fa tsara ianao ny famindrampora maharitra mandrakizay. Sonao zay afaka mamangy ity haritra ka mirasika ity. Niaratana aminao Jesosy dia niombanao ny teninao hamokatra be ary ho fiainana sy finoana velona ho anay. Ianao nefa niantso sy nifidy anay ho mpitoro ny filazantsara aty amin'ny faritra Kanada ity, aty Amerika Avaratra manontolo azy. Tsy tanteraka aiza ny asa fanompona napetraka ao aminay zany, fa miezaka zay Jesosy, anao zay zakanay mba hivelaran'ny filazantsaranao, ny fanjakanao. Efa namaly eny tamin'ny antso masina zay niantsonao anay zahay, efa indraindray dia mavesatra aminay ny fanatanteranay zany no miantony samihafa. Efa androany dia nomenao fotoana azono mitory ny anaranao, angatana aminao dia fanainao indrindra mampiteny ny mpanomponao, hanambara koa sy hanamboatra ny fony ny mpiaino handray fiainana mialalan'izany teninao izany. Sarovany koa ny asarobedy niantsonao azy, ny fidiananao azy ho ziro sy fahazavana aty Amerika Avaratra aty, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra hampianarina foya amin'izao atoandro zao dia ny Jeremia toko voalohany andiny fahafito. Jeremia toko voalohany ny andininy fahafito. Mianaran'i Jesosy fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza fa andehany zay rehetra hanirahako anao ianao, aza zay rehetra handidiako anao no ambaranao. Amen. Mba ho azo sika tsara ity fampianarana ity satria fiantsonan'i Jeremia moa ny anjaratsika eto dia ovakitsika ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafolo mba ho azo sika tsara ny ten'Andriamanitra ampianarana. Ny anaran'i Jesosy tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, hatry ny fony anao mbola tsy noforoniko nefa tany ankibo no efa fantatro, hatry ny fony anao tsy mbola teraka no efa namasiniko sy nitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa aho indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza fa andeha am'izay rehetra anirahako anao ianao, azo rehetra handidiako anao no ambaranao, azo matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Dia nanitra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana sy anorona sy amboly. Amen. Fiantsonan'i Jeremia na fifidianana Jeremia no perikopa na ten'Andriamanitra anjaratsika tafiditra amin'ilay fampianarana teo ka mazava tsara arak'izany fa Jehovah no nifidy any Jeremia araka ny teniny eto hoe tonga tamiko teniny Jehovah, tena mazava hoe iza no nifidy any Jeremia, Jehovah no nifidy azy. Hatramin'ny ovena
de mahavariana kely ihany a ary mampametrapo anytanena hatraminao mbola tsy niforono tany ankibo de ka metrapo anytenena aive zany misy olona efa nisy talohan'ny niforonana tao ankibo fa mandriamanitra an'andriamanitra moa de mazava tsara fa azony atao tsara hoe andeha amorona Jeremia mbola tsisy Jeremia am'izay de tahaka natao hoe andeha amorona tany aho mbola tsy misy ny tany de tahaka zay zany hoe na de mbola tsy niforono tena misy karazana fiantsoana manokana io no atao hoe vocation spéciale ny ane Jeremia tsy vitany efa fantany fa efa noamasininy sady ho mpaminany io zany ny vocation ny Jeremia ho mpaminany mpaminany ny heviny tsotra dia mpitondra hiavatr'Andriamanitra lava io raha azavaina hoe inona zany asan'ny mpaminany zany fa raha teny sotra sy foy a dia mitondra ny hafatr'Andriamanitra ary mitondra ny hafatr'Andriamanitra nanaminany a tao amin'ny fanjakany Jodasia moa tao fanjakany Israely zany tamy entre 627 ka hatramin'ny 586 talohan'i Jesosy teo ity mpaminany Jeremia ity rehefa natsoina nefa Jeremia ny zavatra réaction voalohany na ny valiteniny voalohany tamin'i Jehova dia ny nanambarany tsy fahatanterahany voalohany mbola sasa de aveo tsy mahay mandateny koa tahaka ny Isaia koa rehefa rantsoina de manotomolotra ampanota Mosesy koa nanao an'izany tsy de mahay mandateny loatra fa hoe Jehova nomeko anao ary ny raha alanao arona hiaraka aminao ny fiainatsika koa na de sy trahatrany amboka aza na mbola sy hatrany mbola sy noforonona fa isika de nantsoina no fidina mpitondra hafatr'Andriamanitra mpitondra ny filazantsara ny vita batisa rehetra io tsy ny hevon'ny mpaminany teo amin'ny testamenta taloha fa ny mino rehetra de mpaminany zareo mpitondra hafatr'Andriamanitra fa tsy le maminany hoe ho lasa président de république aho am 2013 na am 2027 ho tahaka ny mpaminany sasany zay tsy tanteraka le izy fa ny hevitry ny mpaminany tsara indrindra de mitondra ny hafatr'Andriamanitra mpitondra ny filazantsara'Andriamanitra isika mianakavy zay de mety hiteny ianao hoe mbola tanora loatra mbola jeune loatra zany fa leo aloha mbaraloata ny fiainany de ny sasany moa ampeny tanora ankehitriny hoe mihinana raha mahita fa ny faty tsy hitahita araroty fa mbola tanora ianao fa Paoly de nampianatra ny Timoty hoe aoka tsisy olona anao tsinitsino anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho aniny anao tsika tonga ty Kanada saika tanora akoatranay zany sy zay mety ekipanay fa ianareo rehetrarehetra reo de ataotsika hoe 700 sika ato na 700 akory aza de tanora avokoa de devoly matetika de mitaona ny tanora hoe ny tanoranao de mba araroty sy ny fahatanoranao fa tsy indro mandeha sy indro mandalo amy fiainana fahatanorana fa ataovy mba tonga ty andafy de anao de vavaka no andaninao andro aty mety nandalo tao an-tsainy Jeremia any zany hoe mbola jeune loatra Jehova fa mitadiavana efa bebe fa mba antitrantitry io hoe nefa bebe volom-bavy Timoty koa de levy tenao tahaka zany fa tonga ty Kanada sika Jesosy miantso anao fahatanorana zao handeha mazamazana aminay ihany ny adiny 4 lera etoro fa anareo jeune tsisy olana aminareo misy zany mandehana am'izao herinao zao zay ny tenin'i Jehova mandehana am'izao herinao zao
vonjeo ny israely, vonjeo ny malagasy, vonjeo ny kanadianina, zay miala amin'Andriamanitra velona. Io de ampidranotsika amin'ny contexte. Tamin'ny androny Jeremia dia niala n'Andriamanitra ny zanak'Israely, nanota ny zanak'Israely, nivadika amin'ny fanekena ny zanak'Israely, nanompo tsampy, nizangazanga. Io no zava-misy na ny contexte tamin'izany fotoana zany. Ka ny fony ny afatry ny Jeremia dia ny hoe mibebay ianareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia babo any Babilôna. Io ny fony. Miverena amin'Andriamanitra ianareo. Dia mankitsika ny Jeremia toko faefatra na andiny faefatra, itaomany Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny vavan'i Jeremia ny amin'ny fivavahana. Zao ny voalaza zao. Jeremia toko faefatra na andiny faefatra. Forao ny fonareo ry Joda, sy riponina amin'ny Jerosalema, fandrao iseho toy ny afo ny fahatezerako no ny aratsiany ataonareo, ka irehitra sady tsy hisamono azy. Vokatry n'izay fitaoman'ny Jeremia ny Joda zay na ny zanak'Israely zay dia ny fianakaviany nanenjika azy. Indraindray malasaka amin'ny tradition moa zany amin'ny lavaka fatsakana, taoboloky azo sy ny sisa. Satria mpaminany tsy mba nitory fiadanana izy fa nitory loza foana hoe raha tsy mibebaka anareo zao ny loza hiantra aminareo, zao ny loza halan'ny olona. De misy mpaminany samboka teo amin'ny Israely de tsy mitory afa-tsy fiadanana, na de manota be de fiadanana ao anareo hoe fiadanana ao anareo rehefa miditra amin'ny tempoly anareo de mahazo fiadanana e. Hoy Jeremia, raha tsy mibebaka ianareo dia ho lasa babo amin'ny Babilôna. Voka ny tena babo tokoa tany Babilôna. De taona ny Israely mba ho forao ny fonareo. Dikany hoe forao ny fo mako de mibebaka amin'ny fo manontolo. Mba omen'Andriamanitra fo vaovao ho amboariny zany fo zany. Ho tonga fo vaovao. Raha ny andiny fafito misy ny fampianaratsika dia zao no mission nomenan'i Jeremia. Iraka nomenan'i Jeremia no anjarasika andeha am'izay rehetra hanirahako anao ianao, ary zay rehetra handidiako anao no ambaranao. Handeha, io teboka voalohany. Hirany, teboka faharoa. Hodidiana, teboka fahatelo, ary hanambara, teboka faefatra. Io mission na iraka nataon'ny Jehova, nomeny Jehova ny Jeremia io, de tena nisy dingana nataony fa nataony teo bavany alohan'ny teny. Ary nomeny fahefana ny andininy fahafolo, ny andininy fahasivy le hoe io fa natao manendry anao aho ka ataoko efa nanendry ny vavako ary hoy Jehova naran'i Jesosy, de ninitra ny tanany Jehova ka nanendry ny vavaka ary hoy Jehova tamiko, ino efa nataoko teo mbavanao ny teny. Ny olona irahan'Andriamanitra de omeny ny teny, isika teo ny mpaminany de ampitondra ny afatra an'Andriamanitra, nampitondra ny tenin'Andriamanitra. Ary lazainy Jehova matetika misy hoe ataoko ao am-pony, ho soratako ao am-pony, nalako na ny teny, ary soratako ihany koa ao an-tsainy. Velona ao anatiny lay tenin'Andriamanitra, zay vao manandeha nanao an'ilay iraka izy. Andiny fahafolo. Ary indro aho manendry anao zao an'andron'io zao, hanam-pahefana amin'ny firenena. Tsy vitany nataony ao
ambavany ny teny fanomeny hery sy fahefana azahoana mitoro izany tenin'Andriamanitra izany. Ary nosindriany tsara inona daholo ny zavatra atao, nomeny ny tenin'Andriamanitra, nomeny ny fahefana, no teny reny natokana misy azy ho mpaminany dia nomena am'izay ny mission hanombotra, hanjera, hanrodana ary hanorina sy ambony. Raha fitinina zay mission zay de roa: fitsarana sy fananganana indray. Nefa rafa jugement na jugement sy restauration zany ho tsarainy izy a noho ny fahotany ary avy eo arodana aravo zany fahotana sy faharatsiany zanak'Israely zany babo any Babilôna izy, avy eo averin'Andriamanitra indray ny rava rehetra, averina any Babilôna izy, atsangana ny tempoly, atsangana ny finoanan Jehova, ny fatahoranan Jehova, hiverina amin'ny fanekena, io le restauration, tena restauré ny maha olona manontolo. Paoly tsara kokoa ny filazana, Paoly azo hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao, omena fiainana vaovao amin'ny lafy rehetra misy ny zanak'Israely. Inona no ravana? Arodana. Ino fanontaniana petraka? Inona no arodany Jeremia? Dia fampoasampy, ny fivadiana amin'ny fanekena, ny tsy fankatoavan-dalàna, ny tsy finoana, ny tsy fivadiana amin'ny Jehova, sy io no arodany. Izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia arodana avokoa. Sika koa ry havana dia rehefa nividian'Andriamanitra sika dia tsy maintsy misy zavatra arodana aloha ao amitsika, fa tsy amin'olona hitoriana ihany. Dia ny fahotana sy ny farasiana sy ny fahatanterahana samihafa tsy misy arodana io. Ka ten'Andriamanitra ny mandrava azy, Jesosy tena ny mandrava azy, ny fanan'Andriamanitra velona ny mandrava azy, ary ny sakramenta masina koa zay mitondra famelan-kelika ho antsika. Dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo zany no andravana ny fahotana, ny fahafatesana, ny asan'ny maizina rehetra sy anan-kely sy manam-pahefana amin'ny fiainantsika. Rehefa voadio sika tonga olona vaovao, tonga iraka sy olona Kristy, tonga mpaminany. Dia irahana am'izay koa arodana. Miafa. Zay misy eo siketiko amorasikara. Handrodany siketo io, handravo siketo io. Inona no arodana eto? Ino fanontaniana mipetraka? Ty firenena misy antsika ty feno saint daholo na ny lalana na ny tanàna Saint Jérôme, Saint Alexandre moa ianareo eto hoe ampianakamorasikara lalana nandalovanay any dia ity moa dia tena sisa fa tsy saint, masina 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 masina, naiza andehananao dia masina, ny lalana masina ka ny tanàna masina ka tsisy masina ka rehefa tsy hita sono zany fahamasinany zany amin'ity tanàna ity. Fa na dia ny zava-masina zany fanasan'ny tompo no atao ompa, fiteny maloto. Ny alitara zany no atao hoe ompa, ratsy indrindra. Ny tabernakely zany no teny ampiasaina amin'ny ompa, fantatsika sary zany. Arodana zany. Isika zao na sain'Andriamanitra miteny an'izany tsy hakatahaka an'izany ray isika malagasy tonga aty. Dia hianatra hanompo ianao dia mianatra ny an'izareo
itsika tokony izorony hoe zahay kristianina manaza ny famasinany zavatra ao anatin'ny alitara, na ny fanasany tompo zany a, na ny kalisy zany a, na ny alitara zany a, na kristy manompo ratsy indrindra manahirana aty iranitsika anodana an'izany. Akoatry zany ao ny fanomezana malalaka, ny fifoana rongona, mifoa fataovy anaty trano fa ara-dalàna tsy maninona e. Ao ny LGBTQ plus, ny mariazy, ny resaka fanambadiana ty tena malalaka misy, ny lahy samy lahy ny vavy samy vavy ny manambady biby ny manambady hazo ny manambady tsy fantatra tsony ataovy fa malalaka. Zany no arodantsika ty ampahendrena nefa ampahendrena resaka moramora na de eo aza ny lalàna misakana ny fitiriana filazantsara de azonao erana tsara ny olona faka mba miresaka Jesosy ve tsika ro izy tsy mila an'izany mba afaka izy zay Jesosy reny tsofony zay afaka miasa zay inona no arodana aty afaka miova ny lahy azo ovana ovavy, ny vavy ovana lahy. Misy ansika zany zany no arodana. Sy ny sisa fantatsika daholo ny karazam-pahotana aty ka tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Io ny tena raharaha tahaka tamin'ny andron'i Jeremia, tena nao am-piangonana misy ny loha. Ary Jesosy aza teza tamin'ny androny hoe ity tempolo tsara tare ty ho ravany aty tsisy vato hifanongoa. Tsy misy pastora tsy pastora lesbiany mialatsiny tsika loterana tsy ao anatin'ny soaran'Andriamanitra zany. Zany no arodantsika ty ka noho zany dia manana mission sika tsy etoka amorasika ihany no hiatrehasika zany problème zany fa manerana ny Canada sy aty Amerika avaratra mbola ho tonga any Amerika du Sud ihany koa aza sy azo feranao misy ny filazantsara zany nga mo tsy ny Europeana mitonga tany amitsika ka maninona raha itonasika ny fifoazam-panahy tonga hatrany Brésil, Mexique, Venezuela sy ry tromperer no mandeha any fa mandeha amin'ny filazantsarany koa tsika tsy hanao bombardement fa hitory filazantsara tsika. Fa mandeha Groenland koa isika tsy hangalany Groenland tsika fa hitory filazantsara. Maninona moa zany? Aza manao ny hoe zahay malagasy zahay kely tsy zany tompoko tena gaga ianao fa tambany volitra avy any Akaramalaza zany ny toroteny tany any Etats-Unis. Ny tongony tsy mbola nahitan'izany sekoly zany tambany bohibavy manesany mba hainy zany fa irahin'i Jesosy fa gaga ianao fa nomeny Jesosy fa nomeza pasoava izy mitenina anglisy mitory teny amin'ny tenina anglisy. Ianao zao tratra ny immigration choisie ianao de tsy maintsy manana bac manana licence manana maîtrise aza mijanona amizao fotsiny fa andehana fa mila anao Jesosy androdany zay rasy ety. Inona kosa no haorona sy ambola raha ny teo amin'ny Israely de niverina amin'ny fanekena satria niala amin'ny fanekena zany ahorona indray le fanekena dia ny ahorona indray dia ny finoana velona. Io no ahorona amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana. Io ny zavatra ahorona, ny finkatoavana ny lalàna zay rava rehetra zay nahoron'Andriamanitra rehetra ka rava dia io no atsakatsika
feno sain ty tanàny ty fireneny ty ravo zany sisy sainsony eo vitsy za raha isanjatonareo isanjatony kely kanadiana no mivavaka hanangana ny ray sika reo lavo zareo reo a rava ro zareo reo a isika no irahina hanangana an'zany ahoana tsy nao nainy toroteny aza raha izy ty ampiasana ny jiro zany a rehefa mirehitra izy dia tsy azony maizina atao ny gafy avy ny sasakaline eto ampiretina ty jiro ty a de ozy ny jiro gafy ato zay tsy ala rangany inona ataonareo tsy afaka manao azay izy tsy zay ianao ny fahazavany izao tontolo izao mila mizory tsika handresiny maizina na de nivavaka an'ity fireneny ty fotsiny aza mipiritsika nivavaka iverenany olona am'zany fahamasinan'Andriamanitra zany hatramy tempolo moa dia ravaka mila renina de fiangonana koa rava ny fiangonana ny tany Jerosalema tena rava de avy eo atsangana rava tanteraky izy tamin'ny année 70 après Jésus après taoriany de Jesosy Kristy de manaky ty androany tsy tafatsangana ny famitany zanak'Israely zany fa eto koa ny fiangonana rava atao boîte de nuit ny fiangonana tsisy ho fiangonana iangonasika Quebec io hitanareo fa lasa fivarotana atao ka ny tapany eo namidiny tompony mampalelo kristiana nivarotra le izy raisy ny fivarotra ataoka de ny fiangonana nivavaka amy tapany ety ny mpivarotra ataoka tamy voalohany nahita tomobila marobe tamy voalo sokafany de saotra Jesosy fa marobe ny olona atao roany tsy mbola nisy orty satria tena tsy nahita marikina somary taratara kely ty zany tonga atao jereko visy ny eo ampiangonana zay menakaritaka mahazatra ihany tena mitany ka tomobila ny zareo andeha sitoka ato amin'ny tapany ambadika ato datapasy rava ny fiangonana aza manaonao malagasy nao kely fa tsy kely anao fa manana Jesosy lehibe ao anatinao itsika kely fa Jesosy miaraka amitsika tsy makely zany fa maro ny fiangonana rahavavy io mahasitona tena tompotany eto zany zavatra hitako ka tsy tokony ambaka an'izany sika ary zany ny antony zao tafika masiny zao tsy mety sanganany fiangonana eto Kamorasika ihany fa tena itoresika ny firazantsara ananganana ny fiangonana ravaela manomboka amy gasy io zero sara fa manomboka vazaha miditra tsy kelikely fa misy Montréal fa misy amy fahazavana isorokan'Andriamanitra efa mba nanao batisa vazaha efa nanao mariage na vazaha teto efa manomboka tsy kelikely zavatrany de tonga de ohatran'ny a Frantsa amizao fa misy amampolo ny vazaha mpiany frantsay européane mino anah nareo mety efa tsy efa ary zay amizay fotoany zay sisy mpiany koa io kanadianina io de mino an'izany nareo fa Jesosy tsy matahotra kanadianina zany nareo matahotra atsika matahotra itolo filazantsara fa rehefa mijoro ianao ka tena jiro dia hahababo olona maro rehefa tonga fotoana anokanana kanadianina ty de na de fary azy zay ho anareo tanora de ity lelana zay ny pasteur nay tamy faizay ary inono zany ary azo antoko zany ary isany mba nampianatra vazaha anankiray koa tany Frantsa tamizay efa lasa mpianatra izy amizao fotoana zao isarokan'Andriamanitra zany fijoroana vavolombelona zany ampaherezana anareo tanora so ihany fa misy tanora nanaiko pastora aty zay eto mandalo de apetraka aminareo tanora zany tahaka ny Jeremia faizay tahaka ny Timoty faizay mijoroa fa miandry antsika Jesosy efa tatiny reny malalatsika mamany lava nanokatra am'zany lalany zany tsy kisendrasendra ny tenenako hoe tambany vohitra vehivavy aza say mitory filazantsara ty maiky efa nao varam-pianarana mijoroa fa mitady anao Jesosy miandry anao Jesosy mila anao Jesosy mitondra ny ten'Andriamanitra nisy tokany efa nomeny Jehovah ny Jeremia amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo vakitsika tena mety voalohany andiny fahasivy ambin'ny folo fa iady aminao reny nefa tsy aleo anao
satria mombanao aho hoy mombanao hamonjy anao aho hoy Jehova. Io mitanjaksika. Maro ny olona iady amitsika anezika amitsika rehefa mijoro sika. Tahaka ny Jeremia fahizay miray tanindrazana aminy ny ankonany any nanezika azy. De natahotra Jeremia hoe ahoana koa ty. Ianao koa rehefa mijoro de tahaka izany. Fa aza matahotra. Fa mombanao aho, hamonjy anao. Jehova. Ary zay ny mahafinaritra. Raha mamaky ny marika toko 5:20 sika dia ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ao any an-danitra fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny any tontolo reny dia ahoana ny toyiny? Ary ny tompo niara niasa taminy ka raha namara niteny tamin'ny famantarana izay momba azy. Aza matahotra. Na mbola tanora ianao. Na tontonony ianao na efa nahazo azy taona ohatra anay ianao. Aza matahotra fa Jesosy miaraka aminao. Mombanao izy. Io no toky. Ary mamonjy anao izy amin'ny sarotra ny fiainana manontolo. Inona moa ny tena tombony rehefa fidin'Andriamanitra ianao, ho mpaminany, ho mpiara-miasa aminy, ho zanany. Ilay fifidianana, ilay teny Hebreo bahary ny tiako lazaina. Ny mahafaly dia zao, hoy Jesosy amin'ny Luka 5:12 tsy avy asiny marina fa mpanota baibepa. Mety teny ianao androany mpanota pasteur. Ka mety tsy zaho angamo zany ilaina amin'ity fitoriana filazantsara ty. Teo ilay fahatambrana no excuse-ny Jeremia. Fa ianao mpanota indrindra ny tadiaviny. Paoly aza dia teny hoe amin'ny mpanota dia zaho no lohany. Tsy ajanony mpanota ianao fa sasany dioviny, tefeny, meny fanany, meny faineny, ataony ambavanao ny teny. Ka nampanota ianao dia fotoana androany, navoazanao fanoloana tena hoe ny foko ry mpamonjy, atolotra anao, malotika diovy, mba ho fonenanao. Jesosy no mifidy anao, tahaka ny fidianana any Jeremia. Amin'izao toko 10:20, tsy anareo no mifidy aho, Jesosy fa zaho no mifidy anareo. Ka naneny anareo mba handeha sy amoa ary aretany. Jereo tsara, mandeha, mamoa. Fa nanao sika nandeha zao adiny efatra ny anay. Zareo aty Québec aloha mba adiny mahery kely. Fa mila mandeha, mila mandeha. Tsy hitako morasika koa mila mandeha. Zahay mamangy androany fa raha pisy mba ianareo koa mamangy. Nafinaritra aloha efa nisy ekipanareo koralina be nafinaritra be. Tamin'ny fotoan'andro Trois-Rivières, nafinaritra zany. Mila mandeha tsika fa sy mipetraka. Ka ny hoe mifidy, Andriamanitra mifidy dia teny Hebreo bahary ny dikany hoe mifidy zany hoe maka ho an'ny tenany. Alain'Andriamanitra ho an'ny tenany, alain Jesosy ho an'ny tenany ianao. Ho fananany. Zany dikany hoe Andriamanitra mifidy anao. Tena ho mpiara-miasa kaiky aminy, mifandray manokana aminy ianao. Tonga fananany, firenena vo mifidy sy masina ho azy. Petera voalohany toko voalohany 2 no ilazany Petera apôstôly zany hoe fa nareo kosa dia taranaka mifidy firenena masina, olona lan'Andriamanitra ho amin'ny tenany, mba hilazanareo ny asaran'ilay niatsonareo. Miala maizina ho amin'ny fahazarany mahagaga. Zany hoe tena firenena masina ny dikany masina dia voatokana ho an'Andriamanitra mifady ny ota mba azo milaza ny atsara Jesosy. Tsara Jesosy re olona fandao. Na ho an'ny malagasy zany, na ho an'ny vazaha. Ka amin'izay dia lasa iraka solon'ny Kristy ianao. Zay nofidiny. Korintana faharoa toko 10:20. Vavolombelon'i Jesosy isika ty. Karaha ty. Asa apôstôly toko voalohany 2:20. Azo hery nareo milesany fanahy masina aminareo. Ka vavolombeloko eto Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farantany. Afetsika foana zany rehefa tafika may. Zao ny baiko. Zao ny mission nomenantsika tahaka ny menan'i Jeremia. Marika toko 4:20, 5:20, 6:20, efa haitsika fa bisika any itsiny ny mission. Tahaka ny mission nomenan'i Jeremia.
Marika toko fena ambin'ny folo andidiny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Ary Jesosy tamin'ny mandehanana am'izao tontolo zao nareo kamitoria ny finazansara amin'ny olombelona rehetra. Zay nisy atavatisa no vonjena. Fa zay tsy mety mino no elohiny. Asa famantarana zao no anaraka zay mino. Moka de amin'ny anaraka izy. Tena fitendry tsy mbola hay izy, andray mianarana izy. Anao de misosa zava-mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy zany. Ameran-tanina amin'ny azy dia hositra ny reny. Mitoy fa Jesosy tompo rehefa niteny taminy de napakanao any an-tany. Apetraka fa izy reo kosa de lasa ka mitoteny eny tontolo eny efa nivakitsika teo zay. Ary ny tompo niara-niasa taminy tena marina famantarana zay azy. Io iraka io no misy tsy omenantsika mandeha mizara Jesosy satria epistily velona ianao, mizara ny Kristy, manana ny Kristy velona ao anatinao ianao de mizara an'izany ianao ka hanongotra ianao. Ny LGBT plus zay tafiditra hatrany am-piangonana azy io narodana ny teny maloto samihafa mikasika ny asan'Andriamanitra, ny zava-mahadomelina zay atao malalaka ho arodana io. Ny asan'ny devoly rehetra, ny fahotana rehetra, ny fahalemena rehetra, ny tsy fahatanterahana rehetra arodana io. Ary problema tsika miaraka avy andavanandro koa. Sa manana problema tsika na zao pasteur zao manana. Tena manana. Androany. Jesosy te androdana zay rehetra mamatopatonao. Ny olana amin'ny fiainanao, nisy olana amin'ny fiainao, ho ravana Andriamanitra zany raha miaraka aminy ianao. Inona olona? Inona ambolena tika anadà? Taona na malagasy na vazaha. Sy verina amin'ny Jesosy be ba. Sy ino an Jesosy Kristy ho tompotry mpamonjany. Hitaona ny olona maro na malagasy na vazaha. Handray an Jesosy, handray ny filazantsara. Ho velona izy. Ary mpandova ny fiainana mandrakizay. Itoresika ny hatsaran'i Jesosy. Io no ambolena eto ndray. Lay Jesosy rava teto. Lesorona teto. Natao blasfème misy azy ny anaran'i Kristy. Io ndray no ataotsika eo mbavany. Tahaka ny nataon'ny Jehova tamin'ny Jeremia. Indreo ataoko eo mbavanao ny teny. De isika tsy ray avy androany koa. Ataony Jesosy eo mbavatsika ny teny. Ataony Jesosy. Ataon'Andriamanitra ao anatintsika Jesosy. Ho zaraintsika. Amin'ny malagasy sy ny vazaha. Mba handray fiainana izy. Hiorina. Io zavatra orona de Jesosy. Lay nitsangana tamaty ho velona ao anatiny. Ho babo ny fanahy masina. Hiaina ny fitonoantena madio sy masina. Ary andray ny famonjena, andray ny famelan-keto, andray ny fiainana mandrakizay ho fiainany. Ravana malala amin'ny tompo. Sady bidy loatra ity andro ity. Zay any ao an'i Jesosy amintsika fa tiany indrindra isika. Nofidiny manokany sika mba handrava zay sy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra amin'ity tany ity sy amintsika tsiraray avy. Ary anorina kosa ny tsara indrindra de Kristy sy ny fiainana mandrakizay hiainatsika. De ny teniny hiainatsika mandrakizay. De raha tonga ny farany de teny tahaka ny mpanompon'Andriamanitra avoray ny tenin Jesosy amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa zay efa naharitra sy natokatra amin'ny fahafatesantsika. Avia fianareo ny tainy raiko mandova fiainana mandrakizay zay vao ohatra ho anareo. Anatiny n'Andriamanitra zay zanaka ny volamasina zay fazotra amin'ny tany indrindra ka ho mandrakizay.